Misy sary. Efa maheno. Mbola Azokary tsotsotra. tanany Godard raha maheno. Maheno Andramose a. Ay, maheno tsara zany nareo. Ohatrany tsy misy tokotany izy ity na ny sarina ny volo raha mbola mikorotana be a. Ramose Anankiroa ihany mpianatra maraina. Iny Luc iny mandalo ireny iny a. Ramose Luc. Zanaky Ramose Ramamonjy. Manao ny Ramose Luc. Tsara zay. Ravanareo amin'ity andro ity. Ary maninona nareo izapy nareo mpianatra tonga ao. Mbala zao ataovy maheno fa tsy maheno. Larisasy Godard ihany ny ato. Miura ao a. Larisa oka. Zay. Lasa mazava be ny avarinako le. Lasa mazava be ny avarinako. Dray, raha Luc indray ty manakorotany ty. Zay. Raha misy razana volo ty avy aty Marseille. Mahafinaritra foana dia manao mivantana ho an'ny mpampianatra mandehandeha. Ka dia miarahaba anareo raha misy razana volo. Andro inona moa ny androany? Ohatran'ny andro fiakarana izay fa tsy haiko izy miakatra ny karama sa ny inona tsy haiko aloha. Tompo Ramose. Fany ihany zany fa ho antsika rehetra ao anatin'ny sotramasina ihany ny avian'ny androany zany hoe ny andro tsy fiasana dia misy ny fiakarany masina any anjanitra iny any amin'ny sekoly finoana dia zay ankalazany tokoa. Antsika aloha zany dia zao hoe resaka raha misy razana volo fa dia Marseille amin'ity andro ity alakamisy androany andro tsy fiasana maninona nareo miasa. Fa mandray karama. Io mantsy ny filozofia ny andro tsy fiasana io dia ny olombelona no mamorona izy io. Ary ny alakamisy dia alakamisy andro tsy fiasana. Ny zavatra mahazatra antsika dia ny olombelona no tsy miasa fa ny zavatra hafa rehetrarehetra ampiasaintsika. Zany raha ny tena izy zany raha ohatra tsy miasa isika dia tokony tsy ampiasaintsika koa ny vilia, tsy ampiasaintsika koa ny sotro, tsy ampiasaintsika koa ny vavahady, tsy ampiasaintsika ny trano, tsy ampiasaintsika ny fiarakodia. Dia tenenitsika koa ny zavamaniry sy ny hazo maniry any tokotany hoe mijanona koa ianareo mahazo tsy miasa koa ianareo. Dia tenenitsika koa ny hazo fihinam-boa rehetra eny amin'ny zaridaina rehetra eny. Dia tenenitsika daholo koa ny zavatra rehetra amin'ny ankapobeny ny biby aza tsy miasa koa ianareo. Zay ny zavatra mampalahelo ny biby tsy mahalala an'izany fitsarany izany ihany koa. Tsy fantan'izany. Vao maraina teo zao ny amboa dia efa mandondona teo am-baravarana hoe voay aho andeha hivenjivenjy any ivelany. Fa ny olona tsy vokatry ny akamoana akory izany fa vokatry ny tantara sy ny zava-misy ihany. Ka raha ampitso zay ny fanontaniana aloha zany fa ny aty aloha zany dia tena tetezana ny aty raha ampitso pont. Zany hoe ny pont io dia pont conventionnel. Io tsy misy akory hoe Emmanuel Macron miteny mandefa taratasy mankany amin'ny Ramatoa Borne dia miteny hoe demain c'est le pont sisy an'izay fa dia misy ny conventionnel amin'ny toeram-piasana samihafa dia lasa mandeha manao vakansa ny olona makaty ny ena tsy mitaty ka dia tena nahirana be ny fifamoivoizana ny resaka embouteillage ny resaka fitadiavana toerana amin'ny fitaterana. Fa le pont moa sa la pont fiteny Ramose. Resaka ataoko amin'ny ity androany ity fa ny tia ambara ihany koa dia hoe Marseille. Ianareo Marseille efa nadalo tetany ako tamin'ny fotoana mandeha dia vao tonga teto dia nitady ny mare zany hoe ny onaona eto satria hoe mare Marseille efa nataoko teo iny dia misy ihany koa le hoe pôly. Ianareo hoe pôly. Ianareo le pôly pôly nanitsaka palitaona miaramila milanja basy navoaka ny fanjakana hoe hoe rakagana tezitra mafy le ramatoa saika nanitsaka tena koa iny anankiray. Ary le hoe tamizay tany Marseille niaraka amin'le frantsay atao hoe Johnny Hallyday tonga tia raha maramara saika tia Madagasikara Antananarivo tonga tao Antananarivo. Raha misy mpampianatra ihany ty fa rehefa amin'ny vakansy iny ohatrany lasany mirediredy izy fa ny zavatra mariana ihany koa amin'ity tanàna ity dia Marseille no nahita ny Zidane teraka, Marseille no nahita ny Claude François ny findra firenena, Marseille no nahita ny Enrico Maciasy lasa pied noir, Marseille no be dia be zany fa dia apetraka amin'ny taratasy ary lazaina anareo hoe Marseille ve tanàna frantsay sa tanàna algériana. Zay ny fanontaniana farany fa dia misaotra anareo raha misy razana voro avy aty Marseille dia mampamangy izahay dia atsangano ny tanànay hoe mba hijerenay ary izy Larisay tsy tanànay Larisay. Farina Menanao. Ay. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavay feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy mialon-draha.
Alatsinainy karazana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao miraikitra e tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e mahasana ny tontolo mpiainanao Orange Masana ny tontolo mihitsy ny Orange ka sady izy raha teo ny mpanohana ny fandaharana rivotra izay renesinareo indray amin'izao alakamisy 2 volana May 2024 izao miangabany namako Larissa ny teknisianina Iantsa Vetus nareo rehetra mpiaino ny fandaharana any tokantrano any mira fa maro nareo ny ao misy ihany koa efa ny anaty fiara-pitaterana any Larissa dia hitsangatsangana fiarakodia satria andro fiakarana hono ity ano ity ny akarany tompo zany fa tsy hoe fiakarany inona indray akory fiakarana rano na fiakarana iny miabantsika rehetra ny tokantrano any fety tia amin'ity ity ny any Julie Chantal ato teny hoe ny any amin'izareo ny fête des pères androany ay ny any Allemagne le izy Allemagne kareny lasa aloha mihitsy ny zareo ka na fête des mères ny zareo fa lasa mialoha fa le tsika taty arina tsinona mbola ny koa zany calendrier grégoriana ny tsika mahatonga atsika amin'ny teny hoe androany lakamisy zoma satria tokoa raha tsy manaraka ny calendrier grégoriana itsika androany mety tsy lakamisy anao mety latsinainy possible mety talata koa androany anao mifanarahantsika ny calendrier grégoriana io dia anisany hoe izay mahatonga atsika amin'ny teny hoe alakamisy rehefa fety ohatran'izao hoe tovoloka rehefa fety ohatran'izao dia rehefa tonga ny andro vaovao zany hoe ny apiso zavatra ny soratra betsaka amina gazety ny vaovao mihodina indrindra dia ny resaka accident ny rarina rehefa fety amin'ity androany ity aloha zany ity fety androany toy mba ho vitsy ny olona mba vitsy ny olona tratran'izay hoe accident zay manova fety sambatra manova fety milama moramora ihany any anatina resaka hoe alcool zavatra misy alcool sy ny sisa ny ankizy ihany koa raha ohatra dia jery fampisehoana nareo amin'ny toerana mety alianareo any jery tsara fa sao dia very any ny ankizy indray dia lasa filazana samihafa fotsiny ery amin'ny lafin'ny animation ary fa tsy lasa tsy fanentanana intsony ao anatin'ilay izy le resaka hoe ambiansa sy ny sisa sy ny sisa dia tokony mba hoe jerenareo tsara mihitsy n'ilay izy dia amin'izay mba maheno tsara raha misiazana voro any Marseille any nanatafatafanao ihany zay teo matsiheninao ka tsy maheno afoko maheno ka nareo maheno nonours va izy tsy maheno fa aleo mihita mivatana fa manjary ohatran'ny mifoaza le izy inona meno ramse ka tsy maheno ramse manakotana indray maheno aloha zany Ascension aloha miala tsiny amin'ny catéchisme taloha sy ny fianarana sikola lady aloha zany fa fantatra fa fotoana izay tokony mba ilazana ny andro tokoa andro inona le izy an'le lakamisy Ascension fa ohatran'ny ny akaran'ny Jesosy any an-danitra tao rinona ny fahafatesany le izy tsy diso zay mihitsy zay aloha ny sary mby atao-tsaina zany hoe ny tena marina aloha zany miteny eto zany fa tsy misy retour fa ny fahenonan'ny radio RDJ amin'ny Facebook mivantana aloha dia tena mazava ny andro an'io zany andro tsy fiasana raha hitsangatsangana ny olona tsy maninona ny hoe long weekend moa izy ny fiteny zany ny anina tsy fantatra aloha ny any tanàna hoe pont sa tsy pont zany fa le izy keo moa zany efa nirahana ny resaka teto foana ny ady hevitra hoe tsy voatero andro atao pont foana rehefa hoe misy hoe eny etsika moa indraindray nisy fotoana tadiditsika tsara ny fanapakevitra somary fakanakanadiziny avy amin'ny olona fanaovana an'io pont io fa ny asa tsy miandra raha ny tena marina amin'ny resaka calendrier satria raha androany tsika zao mandeha mivoaka makeny Analakely mandeha makeny Ravoahangy mandeha makeny amin'ny toerana rehetra eny dia misy ny olona aloha tsy mahalala ny fitsaharana aloha io moa zany conventionnel arak'ilay resaka natao teo zay azontsika atao loha hevitra dia averiko mankany aminareo fa te heno amin'ny rairy hafa efa nipihako le anakirairy hoe amin'ny andro tsy fiasana ofisialy amin'ny calendrier amin'ny andro tsy fiasana amin'ny andro masina n'le izy ho an'ny finoana amin'ny andro tsy fiasana amin'ny fanapakevitra samihafa nataon'ny Grégoire maro dia maro ny olona tsy afaka mitsahatra fa tsy maintsy manohy ny asany ao ny andro somary ampitso izay ireo afaka mifanaraka amin'ny orinasa ny asany sy ny toeram-piasana samihafa dia lasa manao an'le hoe long weekend izy miainga maraina izy amin'ity maraina ity dia lasa mandeha manao weekend mitondra fiara mena atsimo mekandrefana
mandeha mitsapatsapa ny lalam-pirenena faharoa efa amboamboarina. Zay zany afaka apetraka fanontaniana hoe iza dia manahoana ny fomba iainan'ny olona any amin'ny tsika ao anatin'ny fahasahiranana samihafa ny atao hoe jour férié. Nefa tsy faut toujours faire, même si c'est férié, omalika ohatrany hoe andro iraisam-pirenena amin'ny firenena mitambana. Dia Ratsimy Pierre moa zany ty hitako ty. Ratsimy Pierre malaza anarana lezoka fantatrao aloha mba soraty eo dia ataonay ny mampamanga fa ny mampamangana androany aloha. Dia miaraka amin'ny Rafiakarana, miaraka amin'ny Raiva, miaraka amin'ny Raseka. Averany aminareo fitenenana. Tsy misy retour mihitsy atompoko. Ratsimy Pierre lasa tsy razana vory ty fa rehefa avy eo miverina. Paropomanterantsika amin'ny foaza koa zany namazara Ratsimy Pierre namana mahafinaritra kompatarana ho anazy rehetra mihaino any ambadika any. Ka io olona iverenaka ilay teny gote zay lasa hoe ny olona misy tsy mitsara na andro fety ary misy indray aloha izy zany hoe le zava-piainana anatin'ilay izy ohatra antsika zao dia miasika satria ny antsika moa zany hoe tafiditra anatin'ny hoe service essentiel. Fa ny mpanao gazety ary ny tena surtout tokony hoe foana ny chroniqueur manko ny resaka hoe fandarana maraina fotsiny dia efa miverina ny tokantrano izy miara-fety amin'ny mpianakaviana. Fa reny tsy maintsy hoe mitady vaovao eto sy eroa foana ny dokotera, ny paramiedy, ny tobo dasantsy reny tsy maintsy miasa foana reny na andro fety ary ohatr'izao ilay izy. Fa mitsindray koa ny sasany laritra sy riantsa ny antony hoe tsy tsara na dia hoe andro fety ary ilay resaka daty io ny sasany mampisy olana anazy. Krismasy zany moa izany tsy miady hevitra amin'izany. Atao débat be amina radio hafa mihitsy ilay izy. Tompoko inona ny anaranareo io? Iza miteny anareo fa 26 mai ny Ascension? Iza miteny anareo fa 5 sy 6 juin ny Pentecôte? Tsy ao anaty baiboly zany. Mety ho marina izay fiteninareo zany efa convention ilay izy. Manambahiny tsika androany dia tsy izany fa ny fouillé. Tsika amin'ity androany ity fa mbola miandry zareo mbola tsy tonga izy. Efa mpiomana zany nareo. Tena hoe ho avy fa zay no mahatonga anay eto aloha mbola milalao kely eto ihany zay sy namana godara eto. Manitsinitsina ny banky tsika. Dia zay ilay izy fa zangamba ny mino lasa fa tsy dia le dato tsy dia mila atao aty hevitra loatra. Na dia ascensiera dia mbola tsy tafiakara kely taty ambony sistosy ary. Dia tokony ho izay ho ilay izy fa tsy resaka daty ny tokony hidintsika hevitra hoe fa maninona zany tsy tafiditra ao amin'izao, maninona zao tafiditra ao amin'izao. Hatria io calendrier inge io napetraka fotsiny io e. Rehefa ilay fanteneniko teo koa androany raha tsy manaraka ny calendrier grégorian io mety tsy lakamisy zany androany, mety alatsinainy androany, mety tsy volana mezany koa androany raha tsy manaraka ny calendrier grégorian io tsika mety volana hafa mihitsy. Ao anatina hoe andro tsy fiasana ohatran'izao ihany koa ny fanararaotana ny fianakaviana mba miaraka kely ao an-trano, mba misy hoe fiarahana kely ao an-trano ao, fiarahana misakafo, tsangatsangana mba hoe tsy manasa lamba ho an'ny tsy mana fotoana mihitsy kosa ny aloha dia lasa manasa lamba izy raha ohatra ka mana fotoana kely. Tsy mahaotra manasa lamba kely. Mampiasina volo. Larisa Mspira. Mino fa eno amato full screen amin'ny fianso zao. Enao foana. Zay ke maheno io goty sady hitanay. Mahafinaritra zany loha hevitra androany zany mino fa ho avy eo no raha irika iresaka fa za koa zany moa zany anisan'ny hoe vavolombelona mijoro resaka ohatra hoe tarika hoe fouet ohatra zany. Satria raha ity RDJ ity ary rehefa miresaka ny fanaovana atsikana sy ny fiandohan'ny resaka tarika ohatrany hoe fouet dia tena nandray anjara lehibe ara-tantara tamin'ny fisian'izany tarika izany ny ara-tantara amin'ity RDJ ity satria tamin'izany mino fa ho tantaraindrahoana raha io raha ohatra ka iresaka ny hoe izy dia tamin'izany fotoana izany nisy ny famoahana zavatra mampiome tao amin'ny televiziona dia teny alarobiteny mbola nisy ny toerana nisy ny foy beny izy tamin'ny voalohany izy moa lesy dia makasary dia tamin'izany misy hoe tokelaka raha tsy diso izay mbola andeha ara-tantara izay resaka izay dia ho anareo izay mankadidy moa zany tamin'izany dia nisy koa andry mamy, misy andry bobolina, misy andry lala eny Ampahibe izay mandray anjara ao anatin'ilay sary alaina misy alefa amin'ny televiziona tamin'izany. Dia nisy ny lasa tarika tsy mbola tarika moa zalaza zany tamin'izany dia nanao tao anatin'ireny le mampime alefa amin'ny sary ireny izay novokariny izia ny tarika tao anatin'ny gagersa zany le rony tamin'io gagersa indray moa zany dia
za moa zany lasa témoin azy mandeha aloha ry i Fefe, Erika, Eonora. Dia tamin'izany nisy fotoana nandeha nivoaka teo i Ravirgôzy sy Rafilomena, dia Rafilomena raha misy volombava ozy tadidiko mihitsy ilay ataon'ny Rafilomena hoe mansory mo piro, tonga sory mo piro. Zay zahatra mampime hitako nisy tamin'ny télé nataon'ny Rafilomena tamin'ny voalohany, nisy volombava raha Zafy hita tamin'izany. Dia ho toizatoizan-dralahy eo anisan'ny zavatra nanamarika koa tamin'izany fa i Lucas Lily moa eto akaiketo zany hoe tsy aseho sary fa mbola matory ny ankizy. Dia ny fanaovana isy Luka zavatra nampime tao amin'ny télé zany mampime zany. Dia raha Luka zany namako tamin'izany dia andao le sela no mampime kely teny trano teny Alarobia tamin'ny Foiben'izy tamin'izany. Dia anisan'ny mampime tantaraina ihany koa satria misy hoe tarika Joary ny resaka. Nanao mampime tao amin'ny télévision ako zany efa nanao iny resaka tokelaka ho avy eo zany raha Honora hitantarany toy fa tamin'izany nanao télévision baoritra tamin'ny voalohany tao amin'ny fandarana Mbarakaly dia misy olona manatitra dité mandritra n'ilay fandarana iny izay tena ialana tsiny le mampalahelo tamin'ilay may le TVM fa mahita an'ilay document momba an'ireny raha tsy diso le archive. Dia misy manatitra dité le eo amin'ny télévision baoritra amin'ilay fandarana Mbarakaly. I mahery le manatitra dité tamin'iny. Eny fa tsy rovana daholo zany fa averina any aminareo aloha asa mety efa tonga ao Honora amin'izay resaka momba ny foe izay. Ny Rainibozy nitazako tsangana tany Rainibozy Rainibozy fa tsy maheno mihitsy fa manampositrety fotsiny dia averina any aminareo mba amin'izay karazana témoignage kely ataoko izay satria ny izy rehefa avy eo nifindra teny tsy azo tafo dia mbola nanohy ny fiaraha-miasa izahay dia teraka nitarika foe nisy ny Erika sy Honora sy Rafilomena lasa Zavita lasa Rafilomena. Dia i Fefe no tsy teo anatin'ilay izy rehefa avy eo Fefe akama be teny Ampefiloha ihany koa dia nitoy teo ohatr'izay. Ohatran'ireny ilay tany amin'ny Gona Maraina ireny nisy nitarika ry Risy Aldini, nisy bandy lava be anankiray izay dia niala ilay bandy lava be io dia ry Risy Aldini lasa etsetretsetra. Nitarika Gottlieb tamin'ny voalohany ohatra dia i Goty dia i Nono mitarika Joary dia le bandy le ao amin'ny le isa tena ray bandy tao amin'ny 16e i Michel raha Mimi tao amin'ny 16e dia i Joary Rajona Arvony dia Nono Isefo tao mitarika Joary dia Zako Goty. Zay nitarika Gottlieb tamin'ny voalohany. Ho anareo mety mbola tsy mahalala fa ho an'ny mainty milalany 16e dia mahafantatra an'izay mihitsy rehefa mizara kilalao amin'ny krismasy ny 16e dia zarana kilalao ny ankizy fa i Goty sy Ramimi sy Isefo sy Joary Rajona Arvony manao mampime eny ambony sena rehefa avy eo. Tamin'izany nisy Isefo nianika Sapin tao amin'ny 16e dia nanao hoe io any dia tsitany. Okay, averany aminareo aloha sady nirabandrainy kosa. Arabako dia arabany piano. Ny andray moa zany raha hoe resaka mpanao atsikana tena mba hoe mba tadidiko amin'izay mbola kely nisy an'ry Dadavy aloha dia Lolosy Bourbonnaise dia avy eo ry Fouillé dia ry Gottlieb sy ry Francis. Olivier Tsimbazafy reny tsy hitanay sa tsy nahitana azy. Ry Dadavy aloha teo ihany ny Dadavy tadidiko. Klima koa tsy hitako izy nanao nampime fa hitako izy. Hitako ny hira patsa koa henoko foana fa mbola tsy izy koa moa efa maty raha teo izy Francis zay. Dia nisy ihany izy Yarjao zay koa mba henoko matetika foana sy anaran'izay. Gabira Tsito aza somary nandray an'izay lafiny atsika an'izay koa reo taloha tsy hitanareo zanaka Manjafy zany fa izahay taolo mbola tanora tony no nahita an'izany dia tany sainay fa nanana ny maizy azy fa ankehitriny efa nambola velona ao azy ary Dadavy tsy dia miakatra tsehatra tsony izy tsy hoe noho ny habetsahany taona mavesatra fa eo amin'ilay hoe ahafahany tanjaka sy ny hery miakatra tsehatra. Alo mino hoe mbola satrony zareo izarany mamo ho an'ny taranaka ankehitriny. Dadavy loatra mbola hitako manao ihany ny badibadika rehefa amin'ny 12 sasany latsaka 5 amin'ny toandro mbola henontsika izy. Na tsy hatra izy mbola manao amin'ireny etsiketsika. Ny Fouillé moa no tsy ahivina manokana eto ary tokony tonga eo moa i Honora. Izy no vahintsika androany. Izy no vahintsika androany
rehefa niteny izy a zay teny lafara zay zao de efa mampime andro de asiny am'liny zay mbola asiny am'liny mampalahelo de laliny de avy io erika de avy io ay le na tena nampamiana tamin'ny blaky ny foye le resaka champignon iny le tsy netinina champignon le olona de allo mena piba aussi izy. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave de la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Menai anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha sady afaka icharger finday TV homme 5000 dia azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 25200 ariary isan-kerinandro antsoiny 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra ny azavana. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Ao andro mpifaninana azy sady ampijifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubai, be utike, metu anjet. Kubai, di manjado ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec vos personnages et véhicules préférés. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miakatra foana ny vidin-javatra. Ay, zariny ny ahitana vidin-javatra tena mora amin'izao. Kibo! Efa misoratra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo, pandrata. Kibo, pajinjara. Kibo, Louise. Izay entana vidinao andavanandro, ho hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny commandrao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison, hein? Kibo! Raranao l'arbi au kaiky ny sanifère. Ba fetsy e. Fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Des cadeaux pour maman. Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à par
Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après un mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Black Weekend miaraka amin'ny fety reny aty amin'ny Agourdig ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo ary ny 9 amby roapolo May ho avy zao. Tena amidy aty amin'ny 8,900 ny hitanao amin'izany. Tongava aty amin'ny Agourdig fa maro ireo fanomezana ho an'ny hitanao aty. Azadiny ihany koa fa ny Agourdig sy ny parc Milalao dia misokatra ny alaka misy 9 amby roapolo May. Nizuma, 27 mai 2022, manomboka amin'ny Sivoral, prise event, manolotra ho antsika, kabare, iarahana amin'ny Samuel! Ao amin'ny Food Court La City Event, isy ny fivarotana, t-shirt, CD audio, ary DVD vidéo mandritry ny fampiseho. Fivarotana ny tapaki, hektaraka tapak, magasin Fly Technologie La City, Supreme Center, box 510. Azadinounar, kabare, iarahana amin'ny Samuel! Nizuma, 27 mai 2022, manomboka amin'ny Sivoral, ao amin'ny Food Court La City Event. Jeremias RDJ. Misy vaovao indray tonga ny smartphone Itel A58 plein écran water drop 6,6 pouces efa milele be tsara sady tsy atahorana ho simba raha mianjera, batterie 4000 mAh matanjaka be, mémoire efa giga sy giga de RAM sady tsara sary be satria efa double caméra arrière. Aza tarary fa tsy fao eny amin'ny toerana mahazatra anao ny smartphone Itel A58. Itel, enjoy better life. Jusqu'au 30 mai, presque 20% de réduction sur les Samsung Galaxy A22 à 1 340 000 arrières seulement. Avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, le Galaxy A22 combine puissance et fluidité. Son quadruple capteur photo transforme littéralement votre galerie en un trésor de photos époustouflante. Achetez les Samsung originaux avec une garantie de 2 ans chez les revendeurs agréés et dans les magasins Cosmos. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo nge ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mivoriky fa crevette koa ny tena masaka. Pansa be. Na crevette na légume sy miho forme tsara ka. Ary misy akisana ry ianao fa tsy misono ny toerana. Tsy le zay koa angamba te style. Plan nu matsiro salona ihany ho antena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara reno matsiro salona rehefa anao de. Na ny vidiny koa aza poinsa be noho matsiro. Fantatrao ve fa ny brique epic iray dia mahafeno ny fenitra rehetra araka alitao noho izy mandalo fizana mihoatra ny 1,5 alohan'ny hivarotana azy. Fantatrao koa ve fa ny brique epic iray dia maharitra avo-roeny mihoatra ny brique hafa. Isan'andro dia olona mihoatra ny 5 tapitrisa no mividy ny brique epic. Ianao koa manaova toa azy ireo. Safidio ny brique epic. Bon fête maman! Ndao dada! Taontsika gaga mihitsy ny any amin'ity andro manokana ho azy ity. Ndaontsika ho any amin'ny aigle d'or. Fa any a misy izay rehetra ilaina ho any eny. Kiraro, pôketra lehibe sy kely, ranomanitra na koa fekipa. Ary tsy adino ireo t-shirt maro isan-karazany izay ilaina rehetra ho any eny manja indrindra. Tady ho fankalazana fety ireny a dia manolotra fanomezana fanampiny ho any reny rehetra ny aigle d'or. Ye! Manana tolotra manokana miisa 3 be zao ho an'ny fetiny ireny aigle d'or. Andao tolorana fanomezana aigle d'or. Mpitiavana be nene. Aigle d'or manaritra avo ny antsika. Fetin'ireny miavaka be miaraka amin'ny Yamaha Crux by Sikam. Ny 9 hatramin'ny 12 May ho avy zao tongava mividy Yamaha Crux eny amin'ny station Total 15 bypass à la Source ary mahazo bon d'achat 200 000 ariary be zao eny amin'ny leader price ho fanomezana ho an'eny. Ohatra iarahanao amin'ny Yamaha by Sikam Marery ihany a koa tsy fao eny amin'ny Total 15 bypass à la Source ny 9 hatramin'ny 12 May ho avy zao ary ny Yamaha Crux anao. Filakevitra 032 05 279 42. Yamaha Crux Rêve. Fotoana zao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Yaourt chocolat ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe manome ora ho anao.
fifandraisana ihany zato maheno mihitsy. Ambil tu beri fata fitur. Mey 20 sy 20 ity manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG amin'izao maraina izao. Ny resaka manodidina ny vaovao ny folo alindano anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity totosa ny 5 ny omaly azafady ny fanehoana ambany faneva nyireo mpianatra ho an'ny manam-boninahitra ao amin'ny andian'ny vantana fa 520 ho an'ny mpianatra eo anivon'ny sampam-piofanana ho manam-boninahitra any Antsirabe. Misy 450 ny mpianatra nivoaka tamin'izany ka 5 amin'ireo dia vehivavy avokoa. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny lalonana tamin'izany ny jeneraly lehibe ny tamazorny tafika sy ny jeneraly komanda ny fiarovan'ny pirenena ho an'ny fandriampahalemana ary ny jeneraly solitena ny komandy avy eo anivon'ny zandarmaria pirenena. Ny vaovao ny fitsarana nodea anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity mbola nitohy omaly tontolon'ny andro ny fitsarana ny raharaha mbola ratsona tetsy amin'ny fitsarana tetsy amin'ny paka 67 hectara tetsy na ny marimarina kokoa ny fitsarana miady amin'ny kolikoly mahery ny 30 ireo olona tonga noenona tamin'izany ary isy ireo vavolombelona tao anatin'ny filazana fa nahafantatra sy nahita ny fandrikan-dalàna nataony Andriamatoa mbola ratsona. Tsetsakilan'izay dia nisy ihany koa ireo olona roa voapanga ho niraikitsy kombakomba tamin'ny mbola ratsona ka tsy maintsy noenon'ny fitsarana. Andrasana arak'izany ny didy mahakasika an'ity raharaha mbola ratsona ity. Eo amin'ny resaka sosialy fa no andeha anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity nahitana fiatsarana sy ovana ny farim-piainan'ny mponina taty amin'ny distrika sy ny faritry ny Androy manontolo taty ilay tetikasa fiavota izay tetikasa mpanjakana fa saingy kosa fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola ary ny fidy no manateraka izany. Tokantrano misy hatrany amin'ny 7 arivo sy 5 alina any no misitraka
ity tetikasa ity ary miparitaka amina distrika 4 sy commune 20 izany tetikasa izany tsara trany no mampatsiahy antsika fa mbola maro be ireo tetikasa izay irahany banky iraisam-pirenena sy ny fitondram-panjakana malagasy manatanteraka aty amin'ity faritra ity. Ity tetikasa fiavota ity moa dia nanomboka tamin'ny taona 2010 sy 2000 no nanomboka ny aingany ary dia mbola mitohy hatramin'izao. Ny tontolon'ny fanatanjahantena no ndeha anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity eo amin'ny baolina lavalava. Hiditra indray zany ny coupe de président manomboka ny alahady ho avy izao ka avy hatrany dia lalao 4 lehibe no tanterahana amin'ity alahady ity etsy amin'ny kanja ny Maki Andotam-Penaketsy, ny 15 family eo amin'ny FTBA, ny Mangara eo amin'ny Uskara, ny TFA eo amin'ny USC Cup ary ny SCB eo amin'ny FTM. Akasitrako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ny alakamisy ity isorako manokana Yantsa Vitus teo amin'ny tantsoroka teknika ilatsina trany noho ny fahasarotan'ny fampitana noho ny resaka teknika sy ny resaka réseau no antony rehetra izany manasa antsika rehetra hatrany nefa dia anaraka hatramin'ny farany ny fandarana rivotra eto amin'ny RTG. Bandeka Marandrarambo no nanomana sy nanolotra izany ho antsika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra samy hotahin'Andriamanitra. Odio, misy rivotra. Mifoka sigarara koto mamonjy. Raha nanona ny diran'ny rivotra. Makasitraka aloha bady akama makasitraka any badika any namantsika moa zany anaty ala koa izy dia lasa nandiany anaty ala dia ho any anala zareo sa dia alabakabaka moa zany ka tsy nola ny vindresaka tsika teo fa ny momba ny tarika foye ary ny fandaharana torake tsy mitovy reo le torake fandaharana fa ny foye anarana tarika zay ry mpiaino tsaina misy tsaronao momba ny zala foye reo godara lazokilo misy namana moa zany tina rehefa somesy hoe erika hono le mikitika lakolosy sa ina moa zany le teny namantsika de raha vao voakitika erika hono le mitsitona lakolosy de mihetsika ny biliny eo no mialakory tiako lavaka le fa ny aty tiako ny any atsika andro foye raimbozy ka raha vao mijery endra fotsiny ingenao allo tena mahafinaritra mora raisina mihitsy ny asa maindray toro ako zao rehefa mivolona tsinina sady mirapa bandekama mahafinaritra kosa raha le rivotra hoe misy avy any ambovombe de misy avy any ambovombia zany hoe ty fandaharana ty zany zay kosa mba mahafinaritra an'le izy bandekama avy ny anaty ala ohatrany any ambovombe de marina le tsisy retour teo satria nandritra ny mozika fampidirana ny vaovao efa bandekama hoe efa miteny tonga de ampidira raha vao mazava tonga de sinareo tsisy retour ka zany vaovao avy any aloha de mahafinaritra manao mivantana an'izay ny resaka toizantsika le resaka historika na ny tantaran'ny fampimehezana le teo anainay olona misy ho tanysaina rehefa avy eo fa kely fotsiny ho an'le resaka fampivondronana ny barea za moa zany miandre ny président Alfred mba hifampiantso fotsiny amin'le fotoana fa ohatrany tsy misy le izy zany aloha zany le makatia frantsa satria efa saika hoeny na ny hôtely ipetrahana rehefa fantatray hoe eny amin'ny hôtely libisy eny Evry zay aloha ny eniko de hoe andeha hoeny zany mba hanohana tena moa zany raha tena marina raha afaka miroboka ao anatiny de manao an'ilay hoe détente zany hoe manalanala le endratr'endratra amin'le fiaonana voalohany iny zany hoe mampimeme bandy ao mba miaona de makamaka sary manao selfie de mba misy bandy tsinona ao anatin'io zavatra avondrona barea io mety tsy ho tafahaona raha tsy ao amin'le ekipa mbola tsy tafahaony aitsika ihany fa tao anatin'ny barea 2019 azontsika atao hoe fanevana tao anaty vestiaire nanao an'izay fampivondronana mahafinaritra zay misy mibandy mety mikavivi amin'ny teny frantsay misy frantsay ihany koa gasy sahirana amin'le teny malagasy rehefa tafahoana ohatra zany zao ohatra hoe ny bandy avy any amin'ny ekipa any Madagasikara mifanena amin'ny Morel mifanena amin'ny Ibrahim Hamad mifanena amin'ny zay zavatra ilaina fa enganie zany
ho vonina tsara ara-tsaina ihany satria mafimafy le match voalohany eonana amin'ny Ghana dia rehefa avy eo eny Mahamasina amin'ny 10 Jona dia mamerina an'ilay resaka le hoe mampime eo dia averina any aminareo kely fitenenana avy eo. Le mampime zany ara-tantara nisy ny fotoana zany tany aloha le resahanareo teo ohatra manokana zany anisan'ny nampazoto hoe andeha hanao mampime dia i Thierry Leluron indrindrindrindra izay manao mampiome feon'olona tao amin'ny radio France international na inoko an'izay misy fotoana 10 minitra fampimezana ao amin'ny RFI amin'ny maraina dia Thierry Leluron manao feo isan-karazany tamin'izany manao feo an'ireo mpanao politika frantsay sisy ireo dia noho ny avy eo mijery fampisehoana mikorobaka amin'izany fa tsisy vola dia nahita ny Olivier Tsimbazafy dia nahita ny Dadavy fa anisany tena nankafiziko indrindra ary dia fihiniko ara-tsaina sy ara-panahy amiko dia Ody Marakoto satria za anisany mbola kely dia efa mba nahitany Ody Marakoto teny Antsehetra intelo teo any nahitany Ody Marakoto tamin'izy mbola fahavelony mbola nanao ny Anakao nanao an'ireny tantara rehetra Antsehetra ireny dia sady mampime izy sady manao vehivavy manao lehilahy hoe izy tena mpamorona sady mpiantsehatra mahafinaritra dia nisy ny Ramaka moa tao anatin'ny tarika Ody Hameçon taty aoriana dia Ramaka zany koa anisan'ny taizana ara-tsaina mihitsy amin'ny fihetsika ny fampimehezana ary anisan'ny zavatra nataoko voalohany tao anatin'ny tarika Gottliebako moa zany ny contrat social ny Jean-Jacques Rousseau izay ny lalaoviny ry Ramaka teny ambony sehatra dia noho taty aoriana ty le iresahanay sy Raluc eto ny Augustin Remananoro izay nanao mampime niaraka tamin'ny tarika Joary tao amin'ny Roxy Augustin tamin'izany izy nanao vehivavy dia ny anaran'ilay vehivavy hoe Razanamasy natao ny anaran'ilay vehivavy mpanao mampime tamin'izany izy moa zany nanao caméra anteny eny izy samy miresaka aminay zany dia hoe ao le za mba hanao mampime kely elanelan'ilay tarika laisany dia le riny tao amin'ny Roxy raha mba misy manana an'izay sary zay reto mety dia tena mahafinaritra fa vidin-dafo zany souvenir zany Augustin Remananoro manao mampime manao zipo plissé fohy dia zavatra tenen'ilay rito tamin'izay le sketch amin'ilay hoa madama raha ny zavatra hitako teo tonga dia vakansa mihitsy zay vao miverina zay le sketch le hoe izany nahita zavatra teo dia le ankizy meme amin'ny ao am-pianarana zay dia noho taty aoriana resaka Dadavy nisy Endry Klim Olivier Tsimbazafy zany ny anisan'ny nahitako mpanosarim-bavy voalohany manao any Mazenga amin'ny elanelan'ny spectacle ny Henri Tsimbazafy dia zay ireny moa ny atao hoe anekdoty moa zany averina kely any aminareo indray dia avy eo misisika ihany ilay tarika foye noresanareo teo noresahintsika Godara nitsaronao ianao moa zanaka ty aoriana fa efa lasy ny Zavita raha Philomène inandray nitsaronao momba ny Zavita inandray izy le manao raha Philomène iny any tena nampimehana mihitsy fa izy manao hafa koa nefa ny mampimehana foana dia loatra ny esorony dalà le perika dia lasa mitsoka rira Zavita manao le tanana ohatr' izao eto ambony loha fa matahotra an'ilay izy fa ny aloha zany le mpanao atsikana teo aloha reny hita hoe mahafinaritra sy mana mahisazy dao kosa aloha zay tratra aloha zany ibiky aloha zany alako tsy fa tsy nahita anazy mihitsy fa hengy fotsiny le anarany fa Lolosy Bourbonnaise reny no tena hitako tsara mihitsy ny Foye Dadavy ny hitako aloha dia nampime izy amin'ny olona ankehitriny dia tsy mampime loatra ty Badiakamo mbola miraikiraikitra be le feo sa anao mampime koa ianao mampime fa tonga dia mamaly an'izao ty ay alefaso ary safosafoka amin'ireo ty rehefa ty aminah ty fa misy le décalage na feo vantana be zany fa tonga dia valiko avy hatrany fotsiny go ty makasika an'ilay maintsy nanaovana fampifindronana zany hoe tsy afaka natao le fampifindronana ny antony tsy afahana nanao an'le fampifindronana dia noho ny fahateren'ny fotoana tery ny fotoana dia tsy afaka nanao fampifindronana ny ekipam-pirenena malagasy ary io le efa nitenenina omaly hoe miantso ny FIFA zany marina hoe mety antso fahan'ny efitra ho an'ny fédération malagasy ny baolina kely mba hijery any mahakasika an'izay problème ny firenena rehetra izay satria raha ohatra ka tsy maintsy teneny lalao ny atao nefa taranty vao tonga any an-toerana ny mpilalao dia sahirana amin'ilay fampifindronana tsy nisy le mandiso zany le filazana hoe
tsy manam-bola ny fédération zao ny fédération tsy tany le olana fa ilay fahateren'le fotoana mihitsy no tena natonga ny mpilalao tsy afaka nandeha tsy afaka ny fédération na tsy afaka mpiatika intsony an'ilay fampifindrona na raha ao Paris fa avy hatrany dia andeha hiantso hiazo any Accra avy hatrany na avy eto an-toerana raha tsy diso nefa 20 ny volana Mai zao no anainga ny délégation malagasy avy eto an-toerana avy hatrany koa dia hiazo any Accra zay le mahatonga an'ilay mpilalao matanjaka sy vonona no tokony hiatika ny lalao any Ghana any tsetsatsatsata ihany na maliko an'ino zalafa dia zay aloha ny azo ampaina ho avatia Tsiombe ratsy dia ratsy ny lalana iny RN13 aty Ambovombe dia avy Ambovombe mihaza ny RN10 zay tena tsorona fa tsy mbola nahita goudron tao anatin'ny 12 taona hoy ireo mponina atsika dia manaitra ny fitondrana satria ny fitondrana dia nanao fanamby fa anamboatra ny lalana io dia hitantsika eo ny hoavin'izay rehetra zay razambara Badekama Anosy anareo. Dia teo zakila le resaka atsiana teo indray ry Bozy nandray nalala conférence sur Bovolo indrindra izy le nanao le sketch le hoe le resaka hoe mangetro tena inona mba tena tsaroka amin'ny Francis dia le sketch indray le hoe ale any anaty bus reny efa miakatra vany etandrevoana voalohany ndrika izy le Francis indray le esy le aliny dia ry milliardaire le iran'ireny tsy voataontsika teo fa anisan'ny sangany koa tamin'ny fampimezana ny atsikana faizany bobola zany bobola tsy voatentsika teo fa bobola enjana ary izy moa raha ny tantaram-piainany dia tany ivelan'i Madagasikara izy niaraka tamin'ireny mpitety fireneny reny amin'ny fanaovana ny lazainy frantsay hoe cirque dia sady mahay mitendry izy eo amin'ny gitara indrindra ny fatatsika mahay milalao toa nanao parodie koa izy tamin'izany tantarainy tsara mihitsy ohatra brésiliana zay niaraka taminy vao manao parodie mpanao antsika na dia reveko satria za tena io parodie io tena anisan'ny style mba tena fatao fa izao Godard sur piano zareo pampimeny tsy maheno retorotra Bandekama fa alefa fiainany kambany efa maheno ihany koa Rainy Bozy amin'le hoe témoignage fitantarana cirque au Brésil no anaran'ilay nisy ny bobola zany hoe nandalo nanao seho teo izy ty cirque au Brésil ty dia anisany nanao clown nalainy zareo tao i bobola dia avy eo izy nanaraka tany raha tsy diso ny neninay tany Thomas na anisan'ny nijery cirque au Brésil tamin'izany fa ohatra nisy olana ny biby tao anaty cirque au Brésil ty tany Thomas iny moa zany aloha tantara moa iny zany tsy haiko na ohatra ny namaky vala le elefanta sa ohatrany ahoana dia ohatr'izay ny cirque au Brésil avy eo no nihodina niaraka tamin'iny bobola zay sady mitendry gitara mahay fa ny anisany satria mahafinaritra ny tantara ohatra izay efa elainy anisy zalahy za efa nahita ny Jacques Dalesy nanao animation ny orinasa Star teo ambony camion tany Ambatondrazaka Jacques Dalesy zany raha tsy diso ary Rainy Bozy vazaha i Jacques Dalesy dia napakatra olona teo ambony camion i Jacques Dalesy dia le cousin-nay zay no anisan'ny miakatra teo tamin'izany dia efa nitsiriritra mihitsy hoe le te sambatra le bandy eo ampiakaran'ny Jacques Dalesy eo ambony sena nefa ngamba efa taona na 3 taona tsy hitadidiko loatra intsony dia ny fiakarana tsehatra taty aoriana moa avy ao anatin'ny tarika jaro ohatra ny tarika Fouet Tourake Gagersa nisy ny tao amin'ny télé dia nisy ny teny tsehatra ny zoky tsy hay ny anadino azy ihany tokoa ny aloha Olivier Tsimbazafy aloha efa lasa izy i Lolosy Bourbonaizy izay lolomo mbola any zany dia arizao nakaiza dia misy ihany koa ny mpanao atsikana tena mahafinaritra fa mandalo no hita teo aoriana inareo miresaka momba ny Philomène dia izay ambany Razafita zany anisany hoe mifampirisika isaky ny mifankahita ahitana ny zavatra mampime satria Gottlieb sy Razafita mifanena dia avy eo Olga sy Philomène mahita filinilina isan-karazany satria misy fotoana zany tao anatin'ilay fanaovana mbola Tourake nanao tao anatiny ako niaraka tamin'ny zalahy dia anisan'ny zavatra nanamarika nanao tournage teny Ampitatafika teny dia tadidinareo ilay savony Santex dia tamin'izay fotoana zay le Santex misy hoe quelle beauté dia i Philomène midina avy any dia ataony tournage zany dia Philomène manao an'ilay satria nanao hoe dokam-baoritra zay tamin'izany zany hoe parodiana dokam-barotra midina avy any Philomène dia ohatrany hoe naovany azy
io kanazo miteny amizay mazo miteny amizay dia ny mpanao tournage miteny eo ataovy amizay dia ozy raha Philomène quel beau taille tsisy tournage valy tam'izany fa ny réalisateur moa tam'izany zany dia ry zala razafy ny anankiray dia raloma ny aloha zany zay ny rahako ny aina zany tamin'ny tournage niaraka amin'izy sy tamin'ny tarika torake tany am-boalohany. Dia misy ihany koa ny fiakarana tsehatra nanamarika tsara mihitsy moa zany hoe nanaova ny tarika foe fampisehoana irery tao amin'ny Roxy tamin'izay dia izahay moa tonga manotrona tsy haiko raha niakatra senina kely tamin'izay na nanao fotsiny dia tao amin'ny Roxy fa ny colissin'ny Leroy ny akanjo za tonga atao ambadika tao talohan'ilay fanaovana fampisehoana tamin'izany président Rasolojona makany amin'ny colisy manome courage sy misy ny namana miditra mivantana amin'ny telefônina hoe raikitra taire zala zany nanamarika zany. Dia ny tournée kakakakaka iamba mbola niarahana tamin'ny ra Philomène sy ny tarika foe niodina tsara le izy manko ny zavatra tiako tenenina kely hoe nanana ny tena toerany atsikana avy amin'ny producteur avy amin'ny organisateur. Raha ohatra misy fampisehoana ngeza be dia tsy maintsy misy mpanao atsikana anankiray eo na tsonjombe io na Mahamasina io na Antsamanitra io asaina manentana manelanelana no ny avy eo dia manao tracte lasa ohatra ny avy amin'ny karakara ny mahatonga an'ilay izy lasa mpanentsina ny banga zany zay moa zany ny problème sy ny dozera tamin'ireny fety tamin'ny farany teo reny lasa mpanelanelana fotsiny le izy zany dia no ny avy eo nanao fampisehoana mitokana izahay mpanao mampime manao irery eny Antsamanitra Gottlieb manao irery ao amin'ny SK manao ne vitsivitsy reny fampisehoana ireny tateo riny satrinay mbola anao fampisehoana be dia be foana ao amin'ny resaka atsikana satrinay mbola hiaraka foana misy moa efa lasa misy mbola tavela fa mame courage ny mpanao atsikana rehetrarehetra foana fa mbola eo foana tsika zala aresy raha nao raha Torake za ohatrika ny tamitsy ny Larissa Rio mba tsaronao misiketra an'ireto rehefa mijery Torake tamin'ny TVM taloha dia izy hoe afara be ao zao reto lehilahy reto so moa zany ianao tena vao maika piran'olona tena hitako tamin'izany izy hoe reto angamba tena sady tendakana be reto mitenteny foana be reto no tia vehivavy be sa hoe kondrakondrana zany foana ohatrany hoe tsisy fiainana sady miferitrretako vao mijery an'zareo dia tamin'izany dia hoe tsy matory angamba reto lehilahy reto fa miteny foana ny andro zao matetika nanomboaka ny jus tao amin'ny Henri-Randreny-renana misy hoe cornard dramatique zay tao dia ozy izy Henri mantsy izy moa tsy asiana monsieur zany satria artiste tsy asiana monsieur zany izy ialahy ty ohatrany sapisapanao vita zavatra ohatrany kolondonina zany fa manino ialahy raha mba manao sketch dia misy fifananana tazay tao amin'ny SK tamin'ny andronay mbola taony hoe kolondondonina tsy zany dia misy fifanana zay tao amin'ny SK hoe Taleta Skanto dia tao zany nanao tao dia anankiroa zay nanao Alice dia zany nahazo an'ilay amboara moa tamin'izay dia tao ny tena izy hoe nanomboana tao anatin'ilay izy ary dia tena hoe nazahoanao fifandraisana amin'ny olona nahitana karazan'olona tena maro zany izy tena mpandianana teny dia tena miakasehatra voalohany indrindra tamin'izany tena ohatra mahatahotra ianao indrindra fa tamin'ny fety mamanty tamin'ny 2017 sa 2018 niakatra voalohany tao Antsamanitra tao fa matahotra ary Larissa Saraibosy io raha tamin'izany satria le zoko miaraka amiko efa andrarezina daholo ry Dadava ry Foye ry Francis Dubos Gottlieb elako izy raha fa natahotra tamin'izay Raibosy tena efa andrarezina ry Raibosy hazo lehibe mandravina be sady avo be ary raha mialcoalcool tsy olona ihany no afaka mialcoalcool fa natrano dia tamin'izanao ry honoral rehefa ilay mijery anareo hoe salama reto ve ayana ohatrany hoe tsy matotra mihitsy ry zalaro aleo aloha hiteny ty rangativa ty asitsika mpiva aloha dia ampitenentsika izy avy eo Bonjour, ici c'est Tosmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne,
les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Menay karaison'ny fiovana baobab plus no anome anao izany baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha aby tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoa larana 034 11 373 39. Baobab plus un goût face au maçonge one rate. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-bata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Inonareo izahay nandritry ny ray volana dia anarivy ianareo no nizara taminay ny hevitrareo sy ny etahitanareo tena mihaino anareo izahay eny anivon'ireo tranombarotra U eto Madagasikara dia mampananteny izahay fa vokatra azo antoka sy entana maro azo isafidianana trano no atolotra ianareo manome fotoananareo sahady ary izahay eny amin'ireo tranombarotra Shoprite izay iova ho tranombarotra U Madagasikara. Commerçons autrement. Des cadeaux pour maman. Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Attendez-vous, les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Jusqu'au 30 mai, presque 20% de réduction sur les Samsung Galaxy A22 à 1 340 000 ariars seulement. Avec 4 gigaoctets de RAM et 128 gigaoctets de stockage interne, le Galaxy A22 combine puissance et fluidité. Son quadruple capteur photo transforme littéralement votre galerie en un trésor de photos époustouflante. Achetez les Samsung originaux avec une garantie de 2 ans chez les revendeurs agréés et dans les magasins Cosmos. En fait, maman, do tada, totsika gaga mihitsy ny amin'ny andro manokana ho azy ity. Daotsika ho any amin'ny Aigle d'Or, fany misy izay rehetra ilaina ho an'ny eny. Kiraro, pôketra lehibe sy kely, ranomanitra na koa fekipa. Ary tsy adino ireo t-shirt maro isan-karazany izay ilaina rehetra ho an'ny eny, manja indrindra. Tady ho fankalazana fetiny reny dia manolotra fanomezana fanampiny ho an'ireny rehetra amin'ny Aigle d'Or. Manana tolotra manokana miisa 3 be zao ho an'ny fetiny reny Aigle d'Or. Andao tolorana fanomezana Aigle d'Or. Aigle d'Or, manandratra avy antsika. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédilé Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédilé Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédilé Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Nous vous avons écouté. Pendant 4 semaines, vous avez été des milliers à nous partager vos avis et vos envies. Nous vous avons écouté. Dans le magasin U de Madagascar, nous poursuivons notre engagement auprès des petits producteurs locaux. Alors, rendez-vous dans vos magasins Shoprite qui deviendront bientôt les magasins U de Madagascar. Commerçons autrement. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266
034 30 87 966. RDJ. avelantsika miresaka kely aloha zany azy tonton e aveo zay mandray anareo raisina ny mpiantsoko nitarika foy eo izay miainga avy any amin'ny tarika atao hoe gagersa tamin'ny taona telo amby sivifolo sy valonjato sy arivo ny atao hoe gagersa dia avy any amin'ny président dadany zay taxa no nanome ny anarana hoe gag de teny frantsay moa hoe anglisy lizy de aveo de lasa hoe gagersa de rehetra zahay honora de tia de manao akekeny misy olona ankampo zany miarabany raimbory Larissa Honora Tantarika Foye aga atsika anakiroa angamba ny tena tapaka hoe tena nanamarika an'izy Tarika Foye fa fatingo kely eto le izy raha mety tadidiny satria izy moa ny tompony tao aririna kely ny crise 2002 reny de nisy an'le ohatran'ny atsika nanareo zay tafoye le izy le hoe bandy anakiroa tavila tany ampody atafana saina de efa ampitantaraka hoana voala tany de andeha anakiray ny teny hoe efa nandeha aho izy izy de nanao akanjona miaramila de efa ivoaka eo amin'le vavady anisan'ny lako tapoka ny lohako izy de zay de teo de taraiky teo de nanontany ndray fa ahoana ndahazavavoaka ny latany koa izy nanao akanjona miaramila de efa teo amin'le vavady de misy miaramila ohatranao ny miaramila ohatry anazy teo koa izy de lakoko tapoka koa ry zalahy ihany zany de inona le faharoa le faharoa le mopera Erika nanao mopera tamin'izay de Honora ben'ny tanàna betsaka ihany ben'ny tanàna confession ny mopera foana ny tanàna hoe nota mopera anga mopera de namboarina ny tao am-piangonana ny teny mopera nanambara manao hoe aloha ianareo tsy miteny hoe nanota mopera na hoe solavaka mopera fa aloha ataotsika hoe tafotoana mopera na hoe bolisatra mopera de zay zany ny fanarahana de rehefa taty aoriana zany efa tsy malala an'izay daholo ny ao an-tanàna de niova le mopera efa affecté de mopera hafa ndray de nandray andreo le mpanao confesy reo zany a de après une semaine izy nandeha nanatona ben'ny tanàna andray matoa ben'ny tanàna ozy izy nakaty aminao fa tena amboary le lalana eto an-tanàna fa be de be ny olona ny tafotona sy mibolisatra eto amin'ny lalana eto de hoe tsisy lalana ratsy zany eto ka za ben'ny tanàna miresaka aminao inao mopera voatonga de inao ndray misy manana ka le izy mienjera daholo ny olona mopera monsieur le maire nalana vavy mienjera daholo bolisatra tao tsisy za maro lalana tsara be daholo ka ny vadinao zao vao maly no bolisatra tonga ny confesy fa mibolisatra teo ingamera zay vao ty ay moa zany le mibolisatra le cause tamin'ny mopera taloha hoe tsy hoe tsisy mahazo miteny hoe nijangajanga ako na nanota dia reny zay zany izy io zany a samy manana zay samy mana zay manamarika azy a tsirairay le miakatra sur scène ndray satria zany a ambiance io ny fafinaretana tamin'ny kakakakayamba tamin'ny efa taty aoriana zany a de niavy moa kakakakayamba tamin'ny alalan'ny sosikevitra avy any amin'ny Erika de mipita makeo amin'ny Francis hoe mety zany de ozy izy koa de isy mety amiko zany de Honora mo zany efa mandeha azy satria za olona teraka tany amin'ny faritra iny de hoe anao kayambo zay de raikitra hoe Erika mpisitona lakolosy de Honora mihetsika bilo
de lako loso ny erika de metsika zay tantara zay zany efa le arina be satria ny resaka tany voalohany nge foengy ny anarantarika rehefa avy ny lalao tao anatin'ilay fandarana hoe tokelaky kakery samy lalao anaty tokelaka mijanona 96 eo a de eo zany miforona ny atao hoe foye zay nangatahan'ny TVM tam'zany hoe nareo be afaka milalao 10 minitra isan'andro de nanaiky zay maromaro zay tam'zany Honora Erika Fefea Gottlieb Riri Barjon be mahafantatra zany Riri Barjon zany na Ibartina de miaraka amin'ny olona avao amin'ny TVM anankiray de ny madame Bodo eo amin'ny fitofito eo zany zay miresaka momba an'io madame Bodo ka body anka zafady dio raikitra am'zay ny atao hoe foye sanandro de rehefa tonga taty amin'ny 2002 araka le nambaran'le namana teo dia nitsahatra ny vidéo tato amin'ity orinasy ty tsahatra ny vidéo de mitohy radio izy zany zao fa taloha ty zany nisy vidéo ty natsona hoe Easy Info Système Image ty tam'zany ty ny info système image ty toerana misy atsika ty nitsahatra ny vidéo tato dia mifindra production hafa zany de lasa ary amin'ny image produire n'ilay izy de nivadika ao torake am'izay izy tany de zahay moa zany lasa foye izahay tarika za koa vao narala tsara fantatra tany ambony tany ambony ny info système image vele madame le maire sa mba solafaky madame le maire tsy fantarina tsy fantarina bolisatra na solafaka fa monsieur le maire zany mahafantatra ihany keo hoe tsy miteny an'izany le hoe nanota ako ny jangajanga ako ny ao amin'ny tanàna io fa mibolisatra na solafaka de mokamokana akany le mopera vaovao ny teny hoe minjera dolo ny olo le tao tanàna fa amboary ny lalana de ozy izy lehibe ny tanàna hoe lalana tsara dolo neto ka voamaly ny vadinao no confisy tao am'tao hoe mibolisatra aza mitondana sakapanay raha karaha hita ny lalana mazazy zafady toko zany moa zany ny any makasitraka ny namanarandremanatena imahony ato ry Honora vao mahitanao fotsiny izy de efa mena de tsy miteny ary ianao ny antony iny tena ohatrana ihany raha vao mahita ny ireo mpanao atsika na taloha vazaha de meako mitsika me satria izy misy zavatra mitamberina mizatra tamberina ao an-tsaina hoe zao le mampimebe nataonyity jeu de mots anareo koa ny tiny ny masoandro lalàna nandritiny fombiny ana nandritiny volanaafarafoniravoaka zay niaritr'ireo avita sady tsy miarahaba tonga de mihira sady be rivotra be zany raha ny domany ireny de mandraotiampateny ofety ny falipateny atatomny teny refafata naketra ny kosa mira fotsiny zao tonga de mirina anay amin'ny fetiny reny neny malala koa ny raha lohaisara ny irany zany tamin'ny voalohany raha fantatrareo tsy tadidiko tsony anababiny Gaston-Denony io ny anarany isan'ny anarany Pauline io ny tonnazy tam'izany anababiny Gaston
mbola iny ma favamitrefanenty ato vatany sary maromaheny papalora rehefa aveo va 2 minitra tsy ampy an'le hira anankiray tsy io anao ka hira efa tranainy tsy olana anankiray tsy io hoe zavatra mbasarontanao hoe foye dia hoe tsy fantanao kasela reveko iny a mba voatonona hono ny anarany satria salama toko misaotra an'le rivotra dia mankasitraka anareo amin'ny RDJ Miantoko, mankasitraka tompoko. Tsara le fampimezana fa tena niara-lehibe tamiko tamin'ny fotoan'andro nareo nanao tao amin'ny fotoana maraina angamba tamin'izay radio Ravavy. Dia nahafinaritra anahy fa niara-lehibe tamiko hatramin'izao mbola tsy mety ho matotra na dia efa manambady aza fa mitsikanikany foana rehefa maheno anareo. Mankasitraka anareo dia nirary tontolo sambatra ho anareo. Rary tontolo andro mahafinaritra ho anao ihany koa manao fety sambatra efa miarabanao mifetin'ireny amin'ny radio. Fety 20 taona androany amin'izao a. Fety 20 taona. Son les anniversaires. 20 taona androany. Iza moa zany ny anaran'ny madama raha tsy teneny anara fa lasa tonony kama. Afa teneniko mihitsy hoe Sandy. Madame Sandy anay. Fa tsy mety Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sandy. Happy birthday to you. Ela belle. Adino cadeau a ainda le sakafo be anay koa tongava sady azadiny mihitsy zegny nanay yaourt mortadelle na salami. Efa ampiaino ohatrany taona maraina. Malina. Nentina hono ny yaourt dia salami dia anana. Ianao hoe sandy gasy sa sandy vazaha hoe satria sandy gasy atao hoe sandy tonga dia sandy gasy sa sandy wine misy sandrine dia navadika hoe sandy Malina raha atao hoe sandwich. Ianao raha ohatra ao anatin'le kilaoty tery mihitsy dia sandwich veloma kia tsy atonony iny dia mitoy ara le tarika io a dia nandao antsika moa zany ny mpanao antsika na Razafita lasa Razafita dia nitoy ihany ny lalan'ireo dia ary ambadika zany Razafita zany misy tantara mampimo be dia be amin'izany tian'ny olona zany aza tenenaraka fa za koa mezaka betsaka koa ny raha dia tamin'io resaka kakakakakay amby io zany a efa tena satria fiarahana mahafinaritra be ao ambadika rehefa miravaka taona maraina rehefa miakatra any ambony saina any erika rehefa tafakatra any ambony saina any erika dia efa minainaina any dia Zafita manaraka fa le Zafita manaraka niakatra io Zafita Rafilomène zany amin'io fa milamina tsara daholo fa niakatra izy ny lohany tsisy perika fa fiverenany avy any asa izy io na mibetroany erika tao ambony teo azy perika lahy na manao an'izay le mitsoka zay izy le zay izy koa moa zany tao amin'ny tafika anabakabaka dia sola foana ny lohany tsy mahazo dia ny vao niakatra tany ambony tany tsy ampy ray minitra raha ngaty iny fa nazakazaka miveriny fananina le tsy manaperika ao izy zany zavatra fimezana ao ambadika zany dia ny anankiray moa zany efa ntantaraiky teto ihany hoe tany Tuliara izahay telo mirahalahy tarika fohy dia nisy fahoriana tampoka ny ray tamin'ny musicien tarika mpanao tsapika teo ambony scène ka tsy afaka nanao an'le fanelanelana izy azonareo tsara zany hoe foye dia misy mpanelanelana foye dia misy mpanelanelana dia tsy nanelanelana ry zareo teo fa le foye nataonay teo zany a vehivavy Rafilo lay foye ataonay manaraka le tokilaka atao manaraka zany lay atsikana lehilahy izy fa atao ambadika atao zany dia fanaraka hoe teranga atao vehivavy ndray lahy amity manao an'le pasteur dia rehefa raikitra zany le sketch io zany sketch tany aloha tany moa zany efa fanakaiky amin'ny atao hoe senety dia miditra avany Rafilo ilay pipitra fanaonay pipitra taloha moa zany mbao maka seza fotsiny zay dia le doan'le seza vaty zany dia ao mijoro le hoe pasteur zany miditra avany Rafilo riavane tonga dia efa azonareo an-tsaina masonao nao rasy erika ato riavane mamisika manakirivany tompo vehivavy lahy
Zay fa fanaovana tsara zay na za olo-tsiriny am'izy zay le fiteny somary ohatran'ny vareraka zay. Zay sy Erika eto amin'ny devoany eto zany mpivavaka. Erika le Erika eo aloha zaho aoriana. Za Irina le manao signal rehefa milay izy de hoe manangana ankibe de rehefa tsy milay de mampidina ankibe. Zay le sketch mampimety amin'io. Ty zany mivatravatra be. Riavana e! Ameseka mandrakarevana e tompo e. Vehivavy la. Inona e? Mbola betrony Erika teo. Inona e? Vehivavy la io. Azafady rihavana e jery hoe dekona tompon'andraikitra e. Andena tany maty any mitsoka. Dena raha anay Erika tany fafime zany tao maty atao. Afaka ray minitra roa minitra atao anaty salle ko mepy daholo. Io le VIP le mpijery reo atao amin'ny basia atao tilaro zany hoe reo zany le mandoa vola le bonbonsy miverina zay. Verina niditra Erika apetraka aloha za mipetraka aoriana mpifanao aloha sy erina zany zay. De Lilia any ambadika any manao feo klendeng klendeng hoe nomboka zany fotoam-pivavahana. Niditra vana izy. Takeo amin'le pipitra izy vehivavy izy lasa mitsoka vera tsy niteny tonga de voaka koa zay serera Erika imezana ela be tao ambadika tao tao anaty salle ny mety tsisy fiafarany be koa tao satria zay zavatra nitranga tamin'izany zatra nanao sketch lehilahy ka vehivavy nanao le izy tonga de mivatravatra be le rahaba toko mahafinaritra rangaly fandarana. Ne mandra zany de mariko aminazy io maro be ny fahatserovana anazy aloha nisy ray zay le nanatony anay. Tantaraon'ireny ianao e? Nisy nataonareo zay zany hoe 5 ambony 3 menoeno 2 miasa mafy. Avereny tsara 5 ambony 5 ambony 3 menoeno 2 miasa mafy. Miasa mafy fa tena le olona le pakatelo aloha zany tonga de fomezana fotsiny teo zany nazavainy am'izay le izy kay olona manongotra volo-kelika olona tena makasika karangava mahafinaritra. 5 ambony zany le tanana ankavia miakatra. Telo menoeno. Le tanana ratsana telo de le roa manongotra volo-kelika iny miasa mafy. Zay ke le 5 ambony. Tena mahafinaritra mahafinaritra rangafa. Ratsy saina ianao de tonga de ratsy saina zany tonga de mieritreritra ry am're zavoka ry. Aza mba manao olona zany. Makasipaka tompoko honorat ianjomenjanareo hoe zay hono tamin'ny mpianatra honorat tao amin'ny CEGM Tamena de falery hoe le amin'ny fouiller prof de PS ka izy masika. Mampianatra mamy aloha zay zany izy efa mampianatra vazy. Joyeux anniversaire au pasteur Mayon. Mama. Coucou tsy lavina la safina koa. Hita tamin'ny fahita lavitra misy vehivavy mpanamboatra savony amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Tena tsara ny savony ataony ka manaitra ny tompon'andraikitra amin'izany fa tena mety amin'ny firenentsika izany misaotra tompo. Ny anarany moa efa hitako eto fa tsy teneniko aloha e. Sa tenenina. De gaga amin'ny godara ve le ny teny hoe gaga izy na eno na hoe nanao kokoa ny Didalosy. Didalosy ane niara nianatra tamin'ny zanako faralahy namany zanako faralahy izy tamin'ny mbola kelikely de zao izy rahalahy mbola mifakahary foana tamin'izao. Fatako iny Hervé zanako izy. Hervé ony. Olivier kay. Efa antsa koa de tsy faralahy. De kokoa ny Madame Sandy bon anniversaire Madame Sandy. Sotra tokoa dia mirary fiosika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny mpisalama rehetra na iza misy azy. Andriamanitra ny anazitana mpisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika rehetra manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany. Misaotra tompoko dia kokoa aby ho an'ny malagasy rehetra tsy akanavaka misaotra tompoko. Misaotra mama mirasoanao e. Mijery fety mamantiny mazava ho azy fa problema fotsiny hoe manao na fodiny zareo any ambady Moravavy. Izy manana fiara. Ia.
ny tarika foe mandeha iny a de zay sérika iny a de mandeha sahatra nisy olona hitako maly ny azy a de le hoe andeha hanao excursion fianakaviana de taddio tsara zay sketch raha ohatra ka nahitanareo fa teo zany a Joël de teo Erika de teo Zafita lehilahy daholo zareo fa Joël any vavy de Joël zany tsy mahazo fitenenana mihitsy teo fa le tonga de le hoe zany mandray ny ankizy mampilalao ny ankizy rehefa tonga any de ny ankizy de manao boribory de rehetra zany tsy miraharaha mihitsy tam'izay fotoana zay ny velona tabatra Joël zara angamba hainao rehefa miteny sao de nanao briefing fa tonga de takemitra daholo izy roa lahy reto fa fimezana tournage zany ao anaty tournage indray zareo manko miteny anareo hoe tsy me manao ny mimeza ay ary ny tena président fimezana de Erika io zany a tena tonga de fimezana tsisy fiavarany io averina indray aloha de top raikitra zaka mitondra ny mandray ny ankizy rehefa tonga any de nareo mikarakara ny anina de manao ny sakafo sisa de natsina areo le jus ngamba aloha tonga de karakarainy madame Allah de le anakirary miresaka aloha le tsakitsaky ny hoan'ny lehilahy zany tonga de fa raisiko za mba mangataka fitenenana aloha za mba za mikarakara ny any taza zao mba avelao mba hitena koa tonga de beto Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, Airtel Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Tia smartphone koa ve ianao? Baobab plus mety aminao. Baobab plus misy ilay smartphone azonao aloto tsikelikely ny vidiny. Manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro dia efa mahazo smartphone. Efa misy ao koa ny Tecno Spark 8. Ilay hika farany vao nivoaka tamin'ity taona 2024 ty sady azo aloto tsikelikely koa ny vidiny. Ny smartphone dia azo aloto tsikelikely ka manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro. Hitanao manerana ny nosy antsoiny laharana 034 11 373 39. Baobab Plus, mampivoatra ny fiainanao. Mifankafana indray Club Notikivat, Club L'action, manolotra ho antsika. Lundi de Pentecôte, Tianjaka be. Miaraka amin'ny Wadasioux, Elidio, Black Nadia, Léonine, Elcho, César. Ny lundi de Pentecôte 6 juin, manomboka amin'ny 10 maraina ao amin'ny Club Notikivat. Vidim-pirana 10,000 ariary. Ivoa amin'ny 8 maraina ny vavahady. Misy kilalao maro isan-karazany. Manenta ny DJ Freemix, Mice, Los Mada, partenaire média, RDJ. Black Weekend miaraka amin'ny fety ireny aty amin'ny Agordig ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo ary ny 9 amby roapolo May ho avy izao. Tena amidy atry amin'ny 20 isan-jato be izao ny hitanao amin'izany. Tongava aty amin'ny Agordig fa maro efa nomezana ho aneny hitanao aty. Azo adiny ihany koa fa ny Agordig sy ny parc milalao dia misokatra ny alakamisy 4 amby roapolo May. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà.
Miaino anareo izahay nandritry ny ray volana dia anarivo ianareo no nizara taminay ny hevitrareo sy ny etahitanareo. Tena miaino anareo izahay. Eny anivo no tranombarotra U eto Madagasikara dia hotohizanay hatrany ny fanohanana ireo mpamokatra madinika eto atoerana. Manome fotoana anareo sady ary izahay eny amin'ireo tranombarotra Shoprite izay iova ho tranombarotra U Madagasikara. U. Commerçons autrement. MCR Sport, M2N, manolotra ho antsika eto Antananarivo. Fety mamanty miaraka amin'ny Francis Turbo, Fouillé, Baron, etc. As Beaumartin, Aina Maraf, Soumniaine, Alade Pentecôte dimy jona roa amby roapolo sy roa arivo eo amin'ny terrain de foot Eska Antanimena. Mivoha amin'ny sivy Marenany Vavady. Vididirana enina arivo ariary. Ankizy efatra arivo ariary. Place VIP roa alina ariary. Partenaire officiel Techno, Cat Express. Partenaire média RDJ. Jusqu'au 30 mai, presque 20% de réduction sur les Samsung Galaxy A22 à 1 340 000 ariary seulement. Avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, le Galaxy A22 combine puissance et fluidité. Son quadruple capteur photo transforme littéralement votre galerie en un trésor de photos époustouflante. Achetez les Samsung originaux avec une garantie de 2 ans chez les revendeurs agréés et dans les magasins Cosmos. Aleo tena amin'ity resaka angovo TV anao leo an'ity délestage ty ampiasao ny produit GAD source d'énergie. GAD source d'énergie misy kit anti-délestage raha te hiala amin'ny fatapahan-jiro matetika ianao. Misy kit solaire plus booster, kit solaire afaka mandeha foana io na dia ratsy aza ny andro. Misy générateur autonome angovo maleo tena tanteraka io. Raha mahalinanao reo rehetrarehetra reo dia antsoiny 033 71 457 71 na tsy dio ny Facebook Énergie GAD. GAD source d'énergie. Atolotry ny Mega Art Production antsika topy amin'ny fitiavana BDP ho antsika. Fiarahana miavaka eny amin'ny Ankona bypass amin'ny alahady 9 amby 20 Mey manomboka ny Rora Sasantolakandro. Toerana kanto sy miavaka ho an'ny mpianakavy no omanin'ny popo antsika ka ataovy dian'izao ny famandrian'ny toerana. Eny amin'ny Ankona bypass zany ny fotoanantsika rehetra ny alahady 9 amby 20 Mey miaraka amin'ny popy. Ny karatra sy ny famandrian'ny toerana dia azonao atao ao amin'ny Super Musique Analakely. Partenaire média RDJ. Atolotry ny PM Production ho anao Lundi de Pentecôte ngeza no ngeza. Iarahana amin'ny D-Line, Bayam Shila, Elidio, Ambiance Meryl, Lac Nadia, Stéphanie, Léonine, Kellen, César, Eljo, ao amin'ny Coliseum ny Lundi de Pentecôte 6 juin manomboka amin'ny folo ramaray 10,000 ariary fididirana. Mivoha amin'ny fito ramarenany Vavady. Partenaire Mataco, sponsor officiel DHB, partenaire média RDJ. Nous vous avons écouté. Pendant 4 semaines, vous avez été des milliers à nous partager vos avis et vos envies. Nous vous avons écouté. Dans votre magasin U de Madagascar, vous êtes toujours le bienvenu et nous vous accueillons avec le sourire. Alors, rendez-vous dans vos magasins Shoprite qui deviendront bientôt les magasins U de Madagascar. U. Commerçons autrement. Nzakatine, 30 ans de scène. Nialahady 29 mai, live prod manolotra anao. Nzakatine, 30 ans de scène. Arahina grand orchestre sy otron'ireo ampiara-peo aminy. Palais des Sports Mamasina manomboka amin'ny 3 tolakandro. Réservation 20 000 ariary, 15 000 ariary, 10 000 ariary. Billet 8 000 ariary. Ivoaka ny anatinay ny romaine tapakila rehetra ao amin'ny Super Musique Analakely. Partenaire média RDJ. Sponsor officiel PHB. Événement live prod. Ho fankazana ny fahadimampolo taona ny tarika maleo dia izy ny seho lehibe iarahana amin'ny tarika maleo hotrony ny taranany ny sabotsy 20 Mey ao amin'ny tokotanin'ny kanal Olympia manomboka amin'ny 3 ora sasany. Ny tapakila dia azonao jifaina ao amin'ny tranonkalan'ny Ticket Place na ao amin'ny masiny akordi Smart Tanjombato Lasity Ivandry. Tsotra 5,000 ariary, VIP 3,000 ariary, misy seza sy latabatra, passe voiture 2,000 ariary, moto 10,000 ariary. Info line 032 11 383 06. Média officiel RDJ. Sponsor officiel Orange Madagascar. THP. Yaourt chocolé, ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe, manome ora ho anao.
RDJ amin'ny Sivy Maraina. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Iresaka dorondraitsika amin'ity kodiaran-droa amin'ity ndray ty miaraka amintsika eto monsieur Jean-Marc mikarakara course amin'ny farany herinandro zao ny sabotsy sy ny alahady miaraba tompoko. Miarabantsika rehetrarehetra eto amin'ny fandarana. Ie, inona ny vaovao ahoana ny mety fandehan'io course eny Imercassine moto be moa izy ty e. Oui, izy io zany première manche ny championnat road racing Analamanga. Ny course ataontsika amin'ny sabotsy io dia course ho an'ireo moto mihoatra ny 350 cc. Zany hoe moto lehibe tafakatra hatramin'ny 600, 750, 900 cc ary mihoatra ny 1000 cc. Anisan'ny ataontsika hoe zany moto matanjaka zany no resantsika amin'io asabotsy ho avy zao io. Ie, sabotsy lady le izy, inona avy ny sabotsy ny alahady dia inona avy ny zavatra miseho anatin'izay? Ny course atsika amin'ny asabotsy ho avy zao dia asabotsy ihany natao. Izy io dia manao manche chronométré anankitelo ireo mpanamory moto. Amin'izao taon'izao tsika zany dia efa mahery ny 50 ny participants. Amin'ny sabotsy ihany fa milahady tsisy. Makareo kely izy amin'ny alahady zao. Angambola itony efa eny ohatrany ahoana ny endrika fisehoany zany fifananana afanganam-pandeha izany. Amin'ny course de route anazy dia chronométré moa zany izy mazava ho azy. Ohatran'ny rally ohatran'ny course de route na tomobile ihany izy io fa ho an'ny moto ka anisan'ny ataontsika mampisongadina anazy moa zany tsy mitovy amin'ireny course na moto kelikely ireny izy hoe miara-mandeha daholo fa mandeha tsirairay. Zany hoe miara-miasa izy io miaraka amin'ny fédération malagasy ny motocyclisme ny mpanatotosa ny course. Ary ny fandehany moa zany dia tsotra misy chronomètre mipetraka amin'ny départ ary misy ny chronomètre ihany koa mipetraka ery amin'ny arrivée ahafahan'ireo mpanamory moto zany se positionner par rapport amin'ny hafaingam-pandehany. Mampiasa an'le an'iny ve? Mampiasa an'le boîtier kely le GPS. Amin'ity zany faisceau no ampiasaina, faisceau laser no ampiasaintsika ary amin'ny arrivée. Dia rehefa mandalo amin'le faisceau dia mamoaka déclenche. Zay mihitsy. Mahafinaritra. Ny mpandray anjara ao anatin'io ve monsieur Jean-Marc efa vita ny fisoratana anarana sa misy fotoana mba misokatra ho an'ny olona rehetra ihany koa ny fifaninanana? Izy avy ny mahazo manao aloko. Ka zay no antaniko anazy misokatra ho an'ny zay manana moto be eo. Ny course officielle toy ny Imercassine Moto Trophy dia efa nisokatra tamin'ny faharoa ny volana May lasa teo. Zany hoe nanana fotoana nivalapatra tsara ireo mpanamory moto izay nanam-pikasana handray anjara amin'ny sabotsy ho avy zao. Nisy ny visite technique ary nisy koa ny visite médicale izay tena manan-danja be eo anivon'ny étape ny inscription. Rehefa tanteraka soamantsara visite médicale miaraka amin'ny fédération io dia izy no manome feu vert n'ilay mpanamory moto ilay candidat hoe afaka mandray anjara ianao amin'io course ny Imercassine io. Misy hoe licencié ry club ratsy ty fa dia hoe ty zany zao raha kotonao raha fotsiny dia manana moto maventy be 1000. Raha ohatra zao namantsika ao raha zao manana 1000 dia anandray anjara tamin'ilay visite technique ianao dia visite médicale dia afaka mandray anjara soamantsara mihitsy ianao satria afaka mandoany licence journalière. Fa ny ary ny eo amin'le effet entina manao course ve misy exigence ve ny mpikarakara amin'ny tsy maintsy manao an'le gant ohatra ity, tsy maintsy manao an'le protège coude poitrine ary tsy maintsy manana permis permis moa ve lazaina tsony permis zany lohalika sy ny kiraro be any miexige an'iny tokoa ve? Marina mihitsy zay namako Laura. Ny fanaovana course de côte zao tompoko dia fantatsika fa misy risque foana ho an'ny piloty satria sendra mianjery izy mety misy ratra. Ny au niveau ny organisateur voalohany indrindra dia miara-miasa amin'ny prévoyance santé arova izahay ahafahany ireo mpanamory moto io amin'io asabotsy io ho voaray an-tanana raha sanatrika misy ny finjairana. Ny équipement moa zany mazava ho azy ho antsika rehetra zay miaina dia misy ny
équipement complet toy ny combinaison cuir, ny boty homologué, zany hoe le resaka boty mahafinaritra eny amin'ny pavillon zao ohatra Timberland sy ny Caterpillar eny a, tsy ekena fa tsy maintsy ianao tsy maintsy mampiasa ianao ny boty motara mihitsy. Gant mazava ho azy ary ny casque intégral zay miaro ny lohanao iny anisan'ny tena impératif ihany koa sy ny protection rehetrarehetra. Ina anaran'le blouson ohatra misy mibotsina ato amin'ny atoka ny ohatra manao zao iny? Iny protection dorsale. Protection dorsale izy iny botsina le izy miaro an'le atoka. Miaro ny lamosina izy ny hazon-damosina sy ny ato amin'ny atoka le mpanamory moto ary manafainga manampy anazy amin'ny resaka aérodynamisme angambany izy ny teny antsika anazy amin'ny teny frantsay. Famakivakinany ny rivotra. Ny rivotra voalazana miainga eo amin'ny partie voanalantsika etsy ambany ary 4 kilometatra mahery ny halavan'ny trajet antsika amin'io IRKC io. Miakatra izy sady be fiolanana. Aloha indray ary mba andiany fahatelo izy io. Andiany fahatelo ary andiany voalohany amin'ny resaka championnat Analamanga. Zany hoe efa niakatra sehatra avoavo ny expérience andreo pilote reo ary ataontsika hoe tsara kokoa izy zany amin'ity fotoana ity. Mba ty hain'ny feonao zay Ramatoa Yankotina. Io zany service traiteur an'le izy satria tsy maintsy misakafo zareo any. Sa io diététique. Manakaikiza micro madama. Miarahaba madame izy. Yankotina. Madame Yankotina. Ferma ihany izy. Miarabanao zay. Faly miarabanareo. Inona vaovao madame Yankotina zany androany? Ay faly mahita anareo aloha androany. Dia amin'ity herinandro ity zay manao animation grande surface Jumbo Score manao Jumbo Score Ankorondrano Ankorondrano dika Tanjombato manao ny lancement ny huile-nay, huile-na sésame sy huile-na baobab. Izy ireo première pression à froid resaka cosmétique zany no tena ampiasana azy. Dia le fikojakojana ny hoditry ny tava sy ny fikojakojana ny vehivavy ny atsara tariny. Zay mihitsiny, zay mihitsiny efa hitako mandomandona be ny zay izy manao. Mazava ho azy. Somary azavaikely kosa. Dia nefa ny miaraka amin'io koa ao amin'ny Alliance Française zay mandray anjara amin'ny Festival des Jardins ny Alliance Française stand numéro 12 androany androany ka hatramin'ny sabotsy ny ao amin'ny Alliance. Dia ny animation-nay Jumbo manomboka androany ka hatramin'ny sabotsy ny Jumbo anankiroa dia Ankorondrano nefa ny hatramin'ny alahady zao. Ie, madame Yankotina ndao le ilana sésame mba hoentina kely amin'ny mpiaina satria nisy fotoana zao niteny tamin'ny olona hoe mety anakobanana vava. Ohatrany hoe iray sotro kely moa sa ahoana reo ianao ny anazava anazy. Ie, andraso somary horesahako kely mahakasika anazy ireo misy santiona zany ireo raha mijery ny sary ianareo satria mandeha mivatana amin'ny sary ty fandaharany ity afaka tofanao tofana tsy tena tofana be somary miamsakely vavorona sisa mity ilana sésame izy ty manini zao azo atao amin'ny tarehy izy ty mampatsara tarehy satria izy sady écran solaire sady miaro masoandro izy no sady izy koa zany sady manamantina tarehy dia miaro amin'ny fanterany hoditra. Dia ny anankiray indray huile-na baobab. Huile-na baobab izy ty indray natao ho an'ny volo maina ngita sy ny olioly. Ohatra ny Larissa io zao mety be. Ngita be. Tsy ngita ny anazy. Zany tenenina teo maina ny anazy hitako io maina sady le maina ny anao sady le volo miloko. Siwaniny fa maina ny anao Efa nanao andreny any izy manao mihitsy tsy ataoko tsara. Dia izy koa sady anti-vergeture manala ny le huile sésame zany dia hita hoe azo avy amin'ny avy amin'ny huile avy amin'ny vonina vonina baobab kely le huile-na sésame avy amina vonina sésame. Zay dia makasy amin'le baobab avy amin'ny vonina baobab. Mazava ho azy avy amina vonina baobab avy any Amborondava.
Zay atsiavany mamasina naturel zany 100% naturel. naturel Première pression à froid. Oka kely Jean-Marc tsy miditra moto io menaka misy andriambavy zao a mandray anjara amin'izy io de afaka ataoko fao hoe amin'ny moterana Jean-Marc zany osorany anio Tsara aloha le izy le mandeha moto e satria za koa mandeha moto satria miaraka amin'ny embouteillage be davie de sahirana de le ohatra nefa rehefa tratran'ny rivotra sy masoandro de lasa vao maika maina de tsara na lehilahy ary hitako le tsy azon-drivotra sy masoandro atao ambany ato tsy ana tsy maina mihitsy akoatran'izay koa nefa nisy somary ndesan'ny Larissa kely teo le pain de bouche miaraka amin'ny huile na sésame. Ny tsara fantatritsika ny huile na sésame zany ny karana moa no tena mampiasa be anazy amin'le médecine Uverta. De ny fomba ampiasany anazy tena fomba be da be mihitsy tsy hoe atao amin'ny tarehy fotsiny le hoe ndresaka teo sady écran solaire no miaro amin'ny fahanteran'ny hoditra fa izy koa zany azo anaovana pain de bouche hoe oil pouline moa ny anaran'le teknika ino tsara zany pouline de ny fanaovana anazy de hitanareo rehefa maraina vao mifoha iny de maka une cuillère soupe na huile na sésame ity zany de aotsakotsanao anaty vava ao mandritra ny 5 minutes fa ny 85% ny toxine amin'ny vavanao zany mivoaka avy any raha ohatra ka hoe ity zao ohatra jaune lokony rehefa mivoaka avy any izy rehefa mivoaka avy any anaty vava lasa fotsifotsy be ina moa nefa nampiasainy goty ny iny zao ty zao nefa tena ina moa nefa nampiasainao tamin'ny ferme Assure tsara aloha miarahaba madame yango tina sy rablouse en cuir madame yango tina jereo ty sary ty sary ty raha mahita sary izy ry amin'ny écran zany sady ay zako de manaraka anatra ty tany ny poudre-na sésame noir aloha amin'ny resaka fitadidiana amin'ny resaka tononkira sy amin'ny resaka mihira rehefa andeha hanao cabaret spectacle izay efa hitan'ny olona moa io zany io fa naseo madame tena teo tovy amin'le sainte wife le resahako rehefa aveo efa misponsany émission tsika ao tsika sy madame Ankotina zany elaela tsy niaona efa ho volana mety de miraso anareo foana na izany raha satria mitondra soa le izy le menaka atao bain de bisou teo bain de bisou moa zay mihitsy nataoko anarany raha tena marina bain de bisou de miaraka azoko raha tianao satria tena ilaina le izy magnano bain iray na magnano bisou viavy rabanareo afaka tsy mba mbola hitranao agenda fa alo mahita ny madame sésame fotsiny de mba manao kopakopa tanana hoe décembre ny ona farany ngamba tsika de aveo anao tsy fitakitsony eny ary zay fa rehefa aveo manao agenda ihany efa averina any aminareo toy izy ilay izy bain de bouche dia mahafotsifotsy kokoa ny nify dia manala an'ireo loto akoatra ny afaky ny dentifrice ve hitanao izy zany izy sady manina moa mirafernirany gencive ny gencive de manatsara koa ny fomba hafa indrindrindra ho an'ny olona le mifoka sigara reny zany tena tsara ho an'ny satria indraindray koa sady maina be le vava de manamantomantana any anaty vava any koa zany zay ny asany le huile na sésame de be da be moa nefa faly ny resaka ny huile na sésame io hoe rehefa avy manao pain de bouche amin'le huile na sésame de lasa maivamaivana kokoa ny any anaty de tsy tratra amin'le aretina ohatrany hoe hitanareo afta de le miofakofaka ny aty vava miofakofaka ny aty vava mety ho ankizy kely raha ohatra ka mahavita manao pain de bouche ny ankizy kely afaka atao mihitsy koa satria zay koa nefa fampiasana anazy anaovana massage azo anaovana massage koa ny huile na sésame de hitanareo koa ohatra zao hoe voansery de mamaina be ny orona de afaka asiana huile na sésame koa ny anaty orona any de hitanareo koa raha ohatra ka hoe mikohaka de dité de asiana huile na sésame kely asiana tantely de manamantimantona ny any anaty vava any zava moa zany ahitana an'izay voay sarina Larissa mazay tsy nieritreretiny Larissa misy direct reny rano de mivoly nohatra ny trambitsika alahelo ary zay mahatonga anazy miafiny io za le ty mbola hita eto
aiza mahita anaty zavy madame Ankitina misy zay hoe promotion hoentin'ny fermaina zay. Ny promotion-ny fermaina araky ny resako teo hoe Jean Boscor aloha le misy anaky Jean Boscor telo zany misy animation zay sady promotion amin'ny herinandro ity aty Akorondrano any amin'ny Dika any amin'ny Tanjombato. Raha mankany Akorondrano nareo dia aty amin'ny allée centrale mahita an'ireo reo mpanao cosmétique be da be reo dia aty orindrina kely aty zay mahita an'ry Le Renal sy ry mpanao diluy coco dia eo akaikiny eo misy ny ferme aina. Dia ankoatran'izay koa nefany araka ny resako teo hoe aty amin'ny Festival des Jardins Alliance Française koa ahitana anay stand numéro 12 dia ahitana reo indray le ohatran'ireo Sandgote teo poudre de sésame noir, poudre de sésame ty poudrana sésame ino moa zany zao ty? Sésame baobab mitambatra. Kely eto ataovy eo amin'ny any taovy miemitra kely madame Ankitina. Io zay hoanina ty tsara be mihitsy izy ty satria ny zavatra hoentiny zany rindrina kokoa fa akaiky loatra zao calcium zao mahita 1042 milligrammes be zao any anatiny ambony be mihitsy le zavatra iny moa zany efa nandalo tany ministère fahasalamana efa nandalo tany ministère fahasalamana tompoko ankoatran'izay efa nikeny ministère fahasalamana ho anisany complément alimentaire nanomboka tamin'ny novembre 2020 teo. Tsara fantatra ke zany satria be dia tsy mahafantatra zany. Tsara fantatra zany satria be da be no mandalo fizahana indrindra ny ivarotana azy hoan'ny olombelona. Ary alohandray angamba iresaka Jean-Marc tsika. Resaka sécurité ka matsaka santsika. Io indrindra tsika Jean-Marc sécurité. Oui, ny sabotsy ho avy zao zany dia misokatra manomboka amin'ny enina maraina ny lalana dia midy amin'ny fito sy fefany izy au niveau ny quartier Avonalande dia ho an'ny Rosetard amin'ny fito sy fefany maraina tsara fito sy fefany maraina dia efa midy misokatra tianao tenena zao ny riverain rehetra ho an'ny riverain ho an'ny public ho an'ny spectateur izay tonga eny ary aorinana amin'ny fito sy fefany ianao afaka mihodina makany amin'ny tanàna Ambohimalaza. Misy ny fiaramiasa miaraka amin'ny gendarmerie nationale ary misy ihany koa ny sécurité civile eny an-toerana ary mangataka koa zay ho antsika zay ho avy eny an-toerana hanampy ihany koa eo amin'ny sécurité ny pilote izay andalo hoe mba tsy hapitapita rehefa mipetraka amin'ny toerana anankiray ianao dia manao safidy tsara. Mba mbola tsy misy loza mahakasika an'izany teto amintsika tamin'ireo andiany anankiroa voalohany tany. Katreto mbola tsy nisy moa zany ny accident tragique mba ny azo tenenina anazy fa nafinaritra ary nandroso tsara foana ny atr'izay zany. Miditra lalan-kely manahoana ny tsy miditra lalan-kely zany moto maventy be eo manahoana ny fomba fampitaizainareo ao anatiny hoe mahita an'ity accident be dia be tsy roty fampitaizaina ao anatina hoe 2 roues zany moto be sy ny sisa tafiditra tao anatin'ny accident ihany koa ny moto lehibe fa tsy rele mitsifatrifana kelikely reny ahoana fomba fampitaizaina fampitanareo ny anatraritra sy ny hafatra. Ny fototra lehibe io zany tsara ho fantatritsika rehetra zay manaraka ny fandaharana dia ny code de la route. Ho antsika zay mampiasa kodiaran-droa zany dia tadidio fa ianao tokony mahafantatra ny code de la route. Zany hoe manana permis A ianao na manana permis A prime ahafahanao kalokany fean'ny moto sy ny fean'ny lalana izay hitambarany moto ny fiara sy ny charety sy ny rehetrarehetra mpampiasan'izy io ny olona ihany koa. Ny fifampitondrana dia tsotra ho nivoanay motard lehibe manaja foana ny resaka fifamoivoizana amin'ny tokony ho izy. Isake mivoaka ny moto dia tokony ianao voalohany indrindra mampiasa casque. Raha mahatsikaritra nareo misy ny statistika mivoaka avy any amin'ny mpiandraikitra amin'ny fanjakana fa misy ny marina ny accident amin'ny moto lehibe fa betsaka loatra ny accident izay mivoaka avy any amin'ny moto kely zany hoe izay tsy mahafehy marina hoe mety mandeny anazy fa tsy voafehiny eo amin'ny resaka freinage eo amin'ny resaka arloha équipement izay ampiasainy moto kely. Tsy sanatry hoe mandatsy ny moto kely izahay fa ny moto tsirairay avy une fois ianao zany rehefa mivoaka ny trano tokony mahatsapa hoe misy olona miandra anao rehefa miverina ianao ny hariva. Tsy tokony ianao hisotrotoka, tsy tokony ianao hanaonao foana eny an-dalabe ary ny tadidio fa misy bandement anao foana amin'ny arabe izay misy ny lalana manko tsy circuit de vitesse izay no tsy dia tokony mipetraka ao anatin'ny tsirairay avy. Ny fifampindrana dia tsotra hoe atao foana ny mpiaraka aminao eny an-dalana. Tsy manao dépassement à droite ianao manaja amin'ny priorité ianao dia ataontsika hoe mety midina ny taux d'accident eto Antananarivo sy eto Madagasikara.
ay moto be mafinaritra da ndao verina kely makansika de mijanona makany anana aloha ka makany Amerika Sina aloha itsika miakatra indray mandeha de miverina daholo miakatra fanoloana de verina daholo miakatra fantelo le mazava zegny mazava mihitsy ny izao tsy misy fidirana ny vidim-pidirana dia 5,000 ariary isan'olona tsy isaky ny tomobily izy io fa isan'olona fa ny ankizy latsaka ny 10 taona de tsy mandoa vola amin'io ihany ny voan'ny tapakila zany amin'io ihany aiza mandray ny tapakila eo amin'ny fidirana eo amin'ny Ambohiboanga avy any Ambomalaza sy eo amin'ny Kartsiny Avonalande misy miandraikitra mahafinaritra miandra antsika rehetra ampandrosanareo rehefa tonga amin'ny fotoana io viavy reo viavy fary zareo ampanaovy pataloha baina fa mangatsika mangatsika izy maraina fa avy eo fa de style hoe jupe short oray namantsika eo nora mangatsika be iny ary direct misy filazana maromaro zany atombola izy Larisa hoatsika mangataka ny laran-tarbiany boza ataony micro raha président lycée miantso azy hoantsika mangataka laran-tarbia Maximo ho an'ny mieritreritra le vity tany de afaka mitsidika ao amin'ny Maximo Facebook nareo na manatona iny amin'ny immeuble Presse Plaza Morarano Alarbi à Versanifer na miantso laran-tarbia 038 89 031 12 na 034 69 549 12 nani 034 55 283 12 tournoi pétanque zao amin'ny sivy sasany zao no misy io tsy kanety be anio alakamisy fa 4 ny volana May 12 sy 2 eny amin'ny espace feno manana Vokotany Ambodifasika commune Itaosy Bolodrome espace feno manana Ambodifasika Itaosy manomboka amin'ny sivy sasany zao ny fandraisana anjara dia 4 alina ariary loka voalohany dia ny polisanjato ho an'ny voalohany ho an'ny faharoa dia ny 20 isanjato ny vola mirotsaka ao avy amin'io 4 alina ariary io raha mila fanazavana fanampiny ianao dia alonga tsy tononika atsoiny tsy maninona atsoiny laharana 034 05 528 05 034 05 528 05 andao i madame Yaina mba meo laran-tarbia ahafahana mifanerasera aminareo raha ohatra ka misy commande nareo tsy manao livraison manao livraison zay fa zay koa manana boutique aty Ambohidahy akaiky ny Saint-Michel Lamparbe misy aty amin'ny centre d'accueil d'Ambohidahy de misy an'le tsena fotsy maitsomaitso de misy plaque ngeza be akaiky Saint-Michel misy zany afaka miresaka aty amin'ny page Facebook nay page ferme aina na koa ny laran-tarbia 034 17 270 80 ambasivy miroapolo ny volana izao zany hoe amin'ny alahady zay karazana ny fetiny reny dia hoeny amin'ny ankona popy miaraka amin'ny telo zava-maneno sy ny tarika rehetra ankona bypass manomboka amin'ny tolakalo zany fetiny reny anasanantsika rehetra amin'ny lahady ho avy izao ny fetiny mamanty dia amin'ny lahady Pentecôte mbola amin'ny heriny eo amin'ny kianja malalaka Eska zay ye teny kely avy ao amin'ny monsieur Jean-Marc ok mampanantena spectacle mahafinaritra ny mpanamory moto amin'ny sabotsy azy zao eny Miarkasinina de tonga vasoa daholo tsika rehetrarehetra ye de ny mankasitraka tompoko ny promotion ny produit Longue Reach zay eo amin'ny station Galana ambany Terizambeoririka sy supermarché Analakely de rehefa nanomboka omaly de mifarana hatramin'ny asabotsy ho avy izao hatramin'ny 10 mora hariva ny eo amin'ny Galana Beoririka sy super musique Analakely de misy hatramin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato be zao ho an'ireo le hijery Antsan Kristy de eo amin'ny FJK Manarintsoa isotry manomboka amin'ny 2 ora sasany mitongava maro amin'ny 720 izy teo 720 ny volana milahady ho avy izao ye de grand cabaret irahana amin'ny ponina ny banane ary mahery ao amin'ny esika mélodie Mandriambero ny tabakila de afaka raisinareo amin'ny super musique Analakely na amin'ny 4 express Antanimena na nareo miantso ny laran-tarbia ny 0 ny
efa tsy hitanao le hitako ka. rakisy 034 032 kay 032 47 441 77 akoatra ihany koa mbola misy farany rehefa Samuel ao amikanja masera feno arivo ny alatsinainy Pentecôte ny faina volana jona manomboka amin'ny izy fifananakira Zahiran Samuel moa zany no atao amin'io ny billet tsotra dia amin'ny andro fampisehoana no varotana manomboka amin'ny 6 maraina. ino moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa Nefa rehefa izy zay manasa olo alasina hitarana lavilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao